tokantrano manaraka ny meteo am'izao fotoana izao ny sary azy tamin'ny zanabolana tamin'ity androany ity efa miamina lavitra amin'ny Madagasikara hatrany ilay fikorotanana nisy tao amin'ny lakandrano Mozambika izay anisany nitondra ny rotsakorana tao anatin'ny telona efatrandro lasa izay teto amin'ny Anosy manomboka tamin'ity androany ity ary mitohy ato anatin'ny telo andro kosa dia ny rivotra avy any atsimo atsinanana izay malefaka no andrafitra ny toetry ny androntsika enalelanina fandalovana rindraona moa izay any amin'ny faraparany herinandro any ary anisany andrafitry ny toetry ny andro ihany koa fa ho an'ny tapany avaratra atsinana Madagasikara dia misy ny raona izay avy any an-dranomasina avy any amin'ny ranomasimbe indianina moa izay ka anisany manakorotana na ny mitondra ny lotsakorana amin'ny faritra avaratra atsinana Madagasikara iny ary mety anamora ihany koa ny fisina tandrifindraona ho an'ny ilany avaratra andrefany Madagasikara indrindra ny any amin'ny faritry Sofia rehefa avy eo moa no ahitana an'izay fa ny maripana kosa indray dia misy fidinana ny maripana any amin'ny Zomalo any ho an'ny faritra atsimo Madagasikara izay mitatra ho an'ny tapany atsimo atsinana ny Nosy zany any amin'ny Sabotsy amin'ny ankapobeny zany ny ambiny dia tsy dia misy ny fivana na somary hiakatra kokoa ny maripana indrindra ho an'ny voatany toy izao ary ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitso vao maraina misy ny orana ho an'ny faritra Sava Mbatsoa sy Analanjirofo ary ny faritra Atsinanana saika any amin'ny Moritsiraka moa no ahitana an'izay orana izay fa ny aty-tany kosa dia mandraona tanteraka aloha zany amin'ny tapany avaratra Atsinanana Madagasikara iny torak'izay koa ny faritry Melaka izay mandraona vao maraina ny andro ary mandraona misy tokotoko kosa ho an'ny faritra Sofia sy ny faritra Dianary ny voatany ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana Madagasikara iray manontolo mipalika kosa ny masoandro ny faritra Boeny Betsiboka ny any amin'ny faritra atsimo andrefana Menabe sy ny faritra Androy ary ny faritra Anosy ary koa ny any amin'ny faritra Iorombe ho an'ny rapitso tolakandro misy hatrany orana ho an'ny faritra avaratra atsinanana Madagasikara iny manomboka any amin'ny distrika Nantala izay ka hatrany amin'ny Moritsiraky ny faritra Analanjirofo mety ahitana tandrifindraona ihany koa ho an'ny tapany atsimo amin'ny faritra Diana ny ambiny kosa dia maina tanteraka ny andro na dia somary lalaovandraona trano ny faritry Melaky mety hitatra any amin'ny faritry Boeny Betsiboka ary ny faritry ny Avoatany torak'izay koa ny aty-tany faritra atsimo andrefana raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny rapitso izay misy fiakarana ny maripana araky ny efa natsidika teo indrindra ho an'ny Avoatany satria dia mety hiakatra hatramin'ny 10 degré Celsius izay ho an'ny Avoatany hitantsika any amin'iny faritry Mahatsiatra ambony ary 7 ka hatramin'ny 3 degré Celsius kosa ny faritra atsimo ny any amin'ny faritra atsinanana Madagasikara 8 ka hatramin'ny 7 degré Celsius ary ny tapany avaratra andrefana kosa dia manodidina ny 3 ka hatramin'ny 3 degré Celsius maripana amin'izay andro ny rapitso izay ny zoma dia mbola misy hatrany orana ho an'ny faritra avaratra Madagasikara Sava Mbatsoa Analanjirofo ary manakaiky ny distrika Anambanja sy Ambilobe mandraona ihany koa ny andro ho an'ny faritra Sofia sy ny faritry Diana any amin'ny tapany avaratra moa izay fa mety ahitana tandrifindraona ihany koa ho an'ny Moritsiraky ny faritra atsimo atsinanana sy ny distrika ny Taolanary amin'ny maraina be no mety ahitana zavona ny ilany atsinanana ny Avoatany ary ny ambiny kosa indray dia maina tanteraka mety andraona ihany moa indraindray ho an'ny faritry Melaky sy ny aty-tany faritry Menabe raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny zoma izay miakatra hatrany ho an'ny Avoatany satria dia tombanana ho tonga hatrany amin'ny 20 degré Celsius izay fiakarana maripana izay na miakatra 20 degré Celsius ho an'ny faritra Mahatsiatra ambony ary ny Moritsiraka atsinanana kosa dia 20 ka hatramin'ny 7 degré Celsius fa ho an'ny faritra Anosy sy ny any amin'ny faritra atsimo andrefana na ny tapany atsimo Madagasikara dia midina indray ny maripana 20 ka hatramin'ny 17 degré Celsius mifanohitra amin'izay ihany koa nefa ny mitranga any amin'ny tapany avaratra andrefana satria dia mety hiakatra hatrany amin'ny 30 degré Celsius na 30 degré Celsius ny maripana amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara sy voany andrefan'ny Nosy ny toetry ny androntsika ho an'ny Sabotsy misy hatrany ny zavona vao maraina ho an'ny ilany atsinanany Avoatany ary mety hitatra amina faritra maro amin'ny Avoatany izay zavona vao maraina izay sy ny any amin'ny faritra loatra mangory ihany koa dia mety ahitana an'izay misy ny orana malefaka ho an'ny faritra atsimo atsinanana sy ny faritra Anosy Moritsiraka izay ho an'ny tapakandro hariva ary ny raona kosa dia mety hitatra any amin'ny faritry Vadivavy sy Fitovinany ary koa ny ilany atsinanany faritry Mahatsiatra ambony ny faritra avaratra atsinanana any amin'ny faritra Sava kosa dia mitohy hatrany ny orana malefaka indraindray satria dia misy hatrany ny raona izay misesy avy any an-dranomasina moa no tena mahatonga an'izay ny ilany rehefa Madagasikara ny masoandro no hibatoerana
fiarovana ran'ny tombana atrany. Ny maripana vavinavina amin'izay andro ny sabotsy izay somary ahitana fidinana kely indray ho an'ny voatany fa ny any amin'ny faritra atsimo andrefana kosa no miakatra satria dia miverina any amin'ny 7 degré celsius ihany maripana vavinavina mety hidina ihany koa nefa izay ho an'ny faritra avaratra atsinana sy avoany atsinana Madagasikara manodidina ny 9 ka hatramin'ny 12 degré celsius ary ny any amin'ny ilany avaratra andrefana Madagasikara dia 2 ka hatramin'ny 4 degré celsius ny maripana andrasana amin'izay andro ny sabotsy izay dia izay no mety ohatra amin'ny teny ety ary raha fiziray fotoana manaraka velody